Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manomboka zao insha Allah tsika dia haka ireo tolombavaka na ireo doa spesialy nataony mpaminany sallallahu alaihi wasallama na koa nampianariny iray tamin'ireo mpanaradia azy. Tolombavaka horaisintsika isan'ny video iray dia misy tolombavaka iray. Indray andro mpaminany sallallahu alaihi wasallam niditra tao anatin'ny moske ka nahatratra lehilahy anankiray antsoina hoe Abu Umama. Hitan'izany lehilahy zany niasa loha lava ary nalahelo ary tsy fantany intsony ny zavatra izay ataony. Ka nanontany azy mpaminany hoe: "Ory Abu Umama, fa maninona ianao no hitako ato amin'ity moske ity amin'ny fotoana izay tsy fotoam-pivavahana na tsy fotoana ny soalahy?" Namaly izany lehilahy zany teny hoe: "Ory irakin'ny Allah, mafy loatra ny adi-tsaiko ary ny trosako efa be dia be ka tsy fantatro intsony ny zavatra izay ataoko ka aleoko mijanona ato amin'ny moske angamba haminokatra sy hamahany zany olako zany Tompo Allah." Dia niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam: "Ory Abu Umama, tsy tianao ve ampianariko zavatra iray ianao na tolombavaka iray ianao manala ny adi-tsainao no sady manala ihany koa ny trosanao?" Teny zany lehilahy zany: "Eny ry irakin'ny Allah." Dia niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam: "Rehefa mifoha maraina ianao sy rehefa tonga amin'ny hariva dia avereno intelo ity doa ity fa izany no manala ny adi-tsainao no sady manafaka ny trosanao." Niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe: "Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal." Izany doa zany dia miteny manao hoe: "Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan." Tompo Allahu, mangataka fiarovana aminao aho manoloana ny adi-tsaina sy ny alahelo. Wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal, ary mangataka fiarovana feno aminao aho manoloana ny tsy fahafahana manao zavatra sy ny hakamona. Wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhl, ary mangataka aminao ihany koa zaho mba tsy ho sarotahotra na hahihitra. Ary farany dia teneny ny mpaminany: "Wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal", ary mangataka fiarovana feno aminao zaho ry Tompo Allah mba tsy ho tratra ny trosa na ho dibon'ny trosa, wa qahri ar-rijal, ary etraketraky ny olombelona. Izany doa zany dia anisan'ny doa tolombavaka vakiny mpino Islamo anankiray isan'ny mifoha maraina aorian'ny salatul fajr intelo ary rehefa hariva mialohan'ny filete amin'ny masoandro intelo. Raha ianao tratran'ny adi-tsaina lava, tratran'ny alahelo, tratran'ny trosa, tratran'ny hakamona, mamerimberina ny doa io intelo ny maraina intelo ny hariva, dia ho hitanao fa hiala aminao izany adi-tsaina sy izany trosa ary ny asa loha maro samihafa mianjady eo aminao. Ka mino aho tsy avelantsika mandeha foana izany doa izany na ireo fotoana ireo, fa antsika rehetra eo dia samy misy adi-tsaina ary samy dibon'ny trosa avokoa ny ankamaroazantsika, ka azadiny mamerimberina an'izany. Zay no tolombavaka antsika androany. Insha Allah manaraka tondra tolombavaka hafa indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.